miarahaba ho antsika rehetra mpanaraka fandarana ty ho afaka vai anao ny tenako amty andro anio ity. Miarahaba anareo aho ary manonona zao teny izao. Ny soa rehetra zay nambarako tamin'ny fiandohan'ny taona de mbola tonoko amin'ny anaran'i Jesosy mba hoeo aminareo hatrany hatrany tokoa. Manarak'izany, misaotra an'Andriamanitra isika no zao fahavelomana mbola nomeny atsika izao. Misaotra azy isika satria tena fanomezana lehibe ho atsika zao fahavelomana izao. Ho manokana aloha tena tsapako fa fanomezana tsara ho ahy zao fahavelomana sy zao taona izao. Maro amin'ny olona ke no naniry ny atratra an'izao taona 2024 izao fa saingy noho ny fitondran'Andriamanitra de nandao anty tany ity mialoha izy. Andriamanitra no malala ny antony. Ary misy aza tsy natratra ny andro androany akory izy. Andriamanitra no malala ny antony. Fa ho anao, ho antsika kosa, de mbola nataon'Andriamanitra velonaina hatramin'izao. Ary ny rariko de mbola atratra ny faran-taona 2024 mihitsy aza ianao. Saorany neny tompo. De zao aza, ho antsika zay nataon'Andriamanitra natratra n'izao taona 2024 izao, hoy aho aminareo, manan-javatra lehibe tia natongavana mikasy any aminao, mikasy any amintsika ny tomp'Andriamanitra amty taona ity. Anisan'izany ny amonjena ny fanahinao mba tsy ho very anao fanana ny fiainana mandrakizay. Tian'Andriamanitra hanana fanahy voavonjy avokoa matsy ny olombelona rehetra, anisan'izany ianao. Tian'Andriamanitra hiaraka amin'ny mandrakizay any an-danitra ihany koa ny olombelona rehetra, anisan'izany ianao. Zao matsy rehefa tsy voavonjy ny fanahinao de ho very any amin'ny fahaverezana mandrakizay ianao. Tsy resaky zany tompoko na ono fa zavatra tena hiatra amin'ny olona rehetra tsy manana fanahy voavonjy, zany teny ataoko izany. Tantarako aminao fa zany fahaverezana mandrakizay zany no olana fara zay mafy indrindra amitsika olombelona, satria olana tsy voava mandrakizay, olana mampahory sy mampijaly tsy manam-pahataperana ny amin'ny fahaverezana. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Apokalipsy 1:29 fa ny osa sy ny tsiminy sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijagajaga sy ny mpanao ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpananga rehetra de anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra hafa sy solofara. Zany ny fahafatesana faharoa. Fa ankoatran'izany, ankoatran'ilay famonjena ny fanahinao mba ho voavonjy tokoa ianao, de tian'Andriamanitra vavolombelon'ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny ianao. Averiko ndray, tian'Andriamanitra tao vavolombelon'ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny ianao. Tian'Andriamanitra seho eto ambonin'ny tany, seho amin'ny olona rehetra matsy ny fisiny sy ny heriny, ka amin'ny alalanao no tian'Andriamanitra anehoan'izany. No zany nomeny tompon'andro velomana ianao. Tena fahasoavana be mihitsy zany tompoko. Ambon'izany tian'Andriamanitra atao fitaovana amonjy ny hafa ihany koa ianao. Anisa lehibe indrindra amin'Andriamanitra matsy hoe olona maro no voavonjy eto ambonin'ny tany. Zany no anisany natokan'Andriamanitra nanome antsika tompon'andro velomana tahaka izao ka natratra anty-taona 2024 ity. Ho Jesosy ao amin'ny Matthieu 10:15, hoy izy, efa nahazo mamaipoana ianareo, efa voavonjy mamaipoana ny fanahinareo, voavonjy tamin'ny volana, voavonjy tsy tamin'ny volana tamin'ny arena, fa fanomezana avy any an-danitra. De hoy Jesosy, noho izany manomeza mamaipoana, efa novonjena ianareo ka aoka amonjy ny hafa ihany koa. Omena tompony voninahitra. Zay ny amin'ny fampidirana iny fa irosotondra ny afatra nataon'Andriamanitra ho antsika ny tenako amin'ity hariva ity, ka miomana ny andreny teny ary lehibe indrindra manana finoana an'izao afatra hitoko izao ianao. Ka raiso sy ekeo mba ho fiainanao. Anao vavaka isika mielon'ny hitondrana ny afatra tompoko, ka de aondreo lohanao. Rito mitsitoha, ry Andriamanitra lehibe, misotranao zahay ny am'izao tompon'andro velomana nomenao anay izao. Ho amin'ny tanjonao tokoa ane izahay. Ho tanteraka ane sitraponao. Apetraka ampelantananao ary zao afatra izao. Iteny ny teninao Andriamanitra ray. Ko de mitenena ianao. Ary ataovy misy fiantraikany amin'ny olona ny teninao zay ambarako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra raha eo. Amen. Eny ary tompoko. Mino fa efa lina de lina ianao ny andrean'izao afatra avy amin'Andriamanitra. Afatra natao atsika am'izao taona 2024 izao.
aoka fatatsika fa efa voasoratra eo amin'ny bokin'Andriamanitra avokoa ny momba antsika rehetra sy zay tian'Andriamanitra hitondranantsika am'ty taona vaovao ity. Noho izany, aoka tsy hoe oliana fotsiny am'izay olazaina eto androany ianao, fa aoka ino sy ankatoa zay lazain'Andriamanitra ianao. Koa aloha hevitra androany de zao, raiso amin'ny finoana ny teny ka ankatoavy fa izany no hitondra ny fiainanao sy ny zavatra ataonao ho amin'ny fitahina magaga. Ry mpiaino malala, ianareo zay manaraka zao fandarana izao, aoka fatatsika rehetra mpanaraka zao fandarana izao, tiantsika zanak'olombelona rehetra tomp'Andriamanitra. Fitiavana lehibe ny fitiavany atsika, tsy hoe fitiavany indray andro na fitiavana miserana fotsiny ihany no nitiavany atsika, fa fitiavana mandrakizay ary fitiavana amin'ny lafiny rehetra no nitiavany atsika. Tiany ny fanahintsika ho voavonjy sy toetra eo amin'ny mandrakizay. Tiany ny fiainantsika zanak'olombelona ho fiainana voatà ary fiainana ambinina arak'ilay programan'Andriamanitra tany am-boalohany raha nahary ny olombelona izy. Ka ny lalana hitan'Andriamanitra fa afaka hitondrantsika ho am'izany de ny fanomezany ny zanan'ilay tokana dia Jesosy. Nomeny ho antsika zanak'olombelona ny zanany 2 fotoana mahery zay ary natolotr'Andriamanitra natao sorona teo amin'ny azo fijaliana mihitsy zany zanany zany. Ny tanjon'Andriamanitra ny amin'io Jesosy natao sorona io de ny amonjena ny fanahintsika zay very mba ho tavaverina hoe ho amin'ny indray isika zanak'olombelona ary ny amerina ny soa rehetra natao ho an'ny olona mba ho tavaverina amin'ny laoniny indray araky ny programan'Andriamanitra tany am-boalohany. Noho izany, mitaona anareo rehetra mpanaraka fandaranao am'ty hariva ity mba hanapa-kevitra niverina amin'Andriamanitra ray lay nahary ny zavatra rehetra sady nahary antsika zanak'olombelona. Araky ny teny zay efa naverimberiko matetika, aza mandeha irery intsony tsy misy an'Andriamanitra ianao. Tsy ho lasa lavitra ny olona zay mandeha irery tsy misy an'Andriamanitra. Efa mihamafy sy mihamafy mantsy ny ataka ataony devoly am'izao andro farany zao, ka ny olona efa tavaverina amin'Andriamanitra pahary azy ihany no azo antoka ho mpandresy. Andalo olana sy atony olona rehetra izy, fa saingy ataon'Andriamanitra mpandresy foana izy. Noho izany, raha hiverina amin'Andriamanitra ianao am'ty andro anio ity, de izao manasa anao aho mino an Jesosy ho zanak'Andriamanitra ianao, mino ianao fa izy no mpamonjy ny fanahy tsika sy mpamonjy ny fiainantsika zanak'olombelona amin'ny lafin-davatra rehetra. Eno tsara ty ambarako ity. Ny finoana Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny olombelona rehetra, ny finoana ny sorona ataony Jesosy teo ambony hazo fijaliana, ny finoana Jesosy zay voalaza fa maty nitondra ny fahotantsika ary nalatsatra ho famelana ny eloka vitantsika, ny finoana Jesosy ho efa nitsangana tamin'ny maty ihany koa, ny finoana zany rehetrarehetra zany amin'ny fo manontolo no mahavoavonjy ny fanahintsika mba tsy very ary mahavonjy ny fiainantsika zanak'olombelona mba ho amin'ny fiainam-pitahina sy ny fiainam-panambinana. Te hitondrantsika ho am'izany rehetra izany ny tomp'Andriamanitra am'izao taona 2024 izao. Averiko indray le nambarako tery aloha, tena tiantsika zanak'olombelona ny tomp'Andriamanitra. Noho izany, tahorina ny nitsakana ny tompo Jesosy tamin'ny maty ary melony ny akarany ho any an-danitra, ho any amin'ny rainy le naniraka azy hoety ambony tany, de nanome baika andreo apôstôly izy, nanome baika andreo mpianatra izy mba ho ambara amin'ny olombelona rehetra ny fitiavan'Andriamanitra, ny famonjena nataony narana fahafatesan'i Jesosy zanany teo ambony hazo fijaliana. Lay nambara amin'ny olona rehetra izany araka ny volazan'ny Baiboly, rehefa mino sy manaiky an'izany ny olona de ho voavonjy ny fanan'le olona ary ho tafaverina amin'Andriamanitra ihany koa lay olona, satria isy herin'Andriamanitra miasa mamonjy ny fanan'lay olona. Eno enge ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny marika 7:15 sy 15, tahorina ny fananarana nataon'ny tompo tamin'ireo apôstôly de nametraka zo afatra zao Jesosy. Hoy izy ao amin'ny 15 sy 15, ary Jesosy taminy, mandeha any am'izao tontolo zao ianareo ka mitorivitra zantsara amin'ny olombelona rehetra. De amin'ny 15 tapafarany, zay misy atao batisa ny vonjena, fa zay tsy mety mino hoe lohana. Afatra tsy maintsy tanterahana izany, zay ihany no lalana hitan'Andriamanitra fa
mahavoavonjy ny fanan'ny olombelona rehetra. Amafisika ihany fa ny fitoriana an Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana sy ny fitsakana tamin'ny maty no mahavoavonjy ny fanan'ny olona sady mahavoavonjy ny fiainan'ny olona mandritry ny fahavelomany eto ambony tany. Tsy misy fomba hafa ankoatran'izany. Zany no antony natokan'i Paoly apôstôly ny teny an'ity teny ity. Hoy izy amin'ny Korintiana voalohany ao, 2:2, fa niny tsy afantatra zavatra hafa teo aminareo ao afa-tsy Jesosy Kristy ndrindra fa izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Misy herin'Andriamanitra miasa mantsy ny finoana Jesosy dia Jesosy voaombo teo ambony hazo fijaliana. Zao zany no tiako ambara aminareo. Tena mitondra fankakana ho an'ny olona mino ny finoana sy fanekena Kristy maty teo ambony hazo fijaliana. Anisa fankakana miseho dia ny fivampiainana eo amin'ilay olona, ny fatongavany olom-baovao. Ry mpiany malalo, miankina amin'ny fanapahan-kevitra ho androaniny amonjen'Andriamanitra fanahinao sy ny fiainanao amin'ny maha-olombelona anao. Tian'Andriamanitra voavonjy ianao amin'izao taona 2024 zao. Aza amin'aiko fitany devoly intsony ianao. Ekeo amin'ny fony rehetra fa mahavoavonjy ny fanahinao sy ny maha-olombelona anao ny fanavotana nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Vavolombelona zany ao zay mitondra zao afatra entiko anareo zao. Manarak'izany, rehefa voavonjy ny fanahinao dia manaraka ho azy ihany koa ny famonjena ny fiainanao amin'ny maha-olona anao. Noho ny fitiavana anao zao, noho ianao efa manana fanahy voavonjy, dia ho avy ny tompandriamanitra amonjy anao ho afaka amin'ny olana, hositraniny amin'ny aretina, ary ho avy ihany koa izy hitondranao ho amin'ny fitahina lehibe. Rehefa voavonjy fanahinao dia reo nambarako reo zany ho avy Andriamanitra hitondran'ireo eo aminao. Tena vonina be ho amin'izany mihitsy tompandriamanitra no Jesosy efa maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana. Teo aneo zany rehetrarehetra zany eo aminao ny tompandriamanitra amin'izao taona vaovao 2024 zao. Ry mpiany malala, iantoka ny momba anao rehetra anina fanahy voavonjy sy ny fiainana tafita, ny finoana Jesosy sy ny fanananao azy, onina sy toetra ao anatinao. Iantoka nandray aloha isika ny amin'izay tapany voalohany zay, ny amin'ny afatra nomen'Andriamanitra antsika izay, anaraka hira ray avy hatrany isika. Vita ny hira dia ho toizako indray ny fitondrana ny afatra ho anareo. Rasoa tompoko. Nyareti na
Jesu upanome fity pamafara no maso mampody zay nany taminy zay mino sy matoky rifity avany de miaina tsy amindrofy tsy tena avany fa izy no mpandresy mitondra heriva miaro sy mpamefy mitantanana manefeanao fa Jesu milay mpapakatra hanandratra ho avo ny volinahitsao eny ary tompoko misaotra teknisiany isika tam'izay ira nalefany teo zay somary mafisy kely lay loha hevitra nambarako tery aloha olay loha hevitra raiso amin'ny finoana ny teny ka ankatoavy fa izany no hitondra amin'ny fiainanao sy ny zavatra ataonao ho amin'ny fitahina magaga raiso amin'ny finoana ny teny ka ankatoavy fa izany no hitondra amin'ny fiainanao sy ny zavatra ataonao ho amin'ny fitahina magaga zany loha hevitra izany de natao ho an'ireo olona efa tonga ho amin'i Jesosy zany hoe natao an'ireo olona efa manana ny fanahy voavonjy tsy ampy fotsiny mantsy ny manana fanahy voavonjy fa ilana ihany koa ny olom-bavonjy rehetra anina finoana sy ankatoy izay lazain'Andriamanitra tadidinao angamba ity tantara ity de ny tantaran'i Abrahama nosoratana izany mba ataontsika fitaratra mba ho tsara fiafara tahaka azy isika zay efa an'Andriamanitra rehefa hitan'Andriamanitra fa nanapa-kevitra ny hanompo azy Abrahama rehefa hitan'Andriamanitra fa nanao zay nafaly an'Andriamanitra foana i Abrahama de notsapany toetra hoe atraiza ny tena finoany ity lehilahy ity ahy hoy Andriamanitra atraiza no zany nitsapa-toetra azy ny tompo-Andriamanitra tam'izany toy zao ny testa nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoy ny tompo-Andriamanitra tamin'ny Abrahama omeo any zanakao lay tianao indrindra mba atao fanalitra ho ahy eny amin'ny tendrombohitra Moria sarobidy amin'ny olombelona mantsy ny zanaka indrindra fa zanaka tokana ary ny zanaka Abrahama dia zanaka nateraka tao anatin'ny fanterana tena tiany sy maminy ny zanany mafy be tamin'ny Abrahama zany teny nataon'Andriamanitra tamin'izany ary tena mafy be taminy anatanteraka an'izany kanefa amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra de tsy maintsy nankatoy i Abrahama tsy maintsy nanaiky ny fangatan'Andriamanitra izy avy hatrany azy de nety tokoa ny zanany mba tolotra tao fanalitra ho an'Andriamanitra tena am'ilay toerana nolazain'Andriamanitra taminy raha zavaina de zao tao amin'ny Abrahama ny finoana an'Andriamanitra fa misy izy
tao amin'ny Abrahama ihany koa ny fahavononana ny ankatohan'Andriamanitra zay notompony. Fantany fa manana programa tsara ho azy ny tomp'Andriamanitra zay nangataka ny zanany mba atao fanatitra. Misy teny toy zao tokoa ao anaty baiboly ao, araka voalaza ao amin'ny Jeremia 29:1-20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy le teny, sokafy ny baibolinao. Fa izao malala ny hevitra heverako anareo ho Jehova, de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba nome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Fantatry Abrahama tsara mihitsy fa manana hevitra hiverana azy Andriamanitra de hevitra tondra fiadanana ka de nanaiky izy. De nandeha tokoa azy Abrahama, ka rehefa nahita ny fahavononana na rana fankatoavana le teny nataony Andriamanitra, de nankasitraka azy ary nanaovan'Andriamanitra fiananana mihitsy Abrahama fa ho tahina be izy sy ny taranany rehetra mifandimby. Andao vakina ny voasoratra ny am'izany araka ny voalaza ao amin'ny Genesis 2:10-11. Ary Abrahama nanitra ny tanan Kanana ray ny antsa mba minony ny zanany. Fa niantso azy lay anjely Jehova tany an-danitra ka nanao hoe, ry Abrahama ô, aro kosa izy, inty ao. De hoy izy, aza maniditra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako zao fa matahotra n'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao de nylatokanao. Dinganina kely ary vakena manomboka eo amin'ny 10 indray le teny. De niantso any Abrahama fandrotany an-danitra lay anjely Jehova ka nanao hoe, ny tenako no ny anianako Jehova, satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lay latokanao, de hitanao tokoa ao ary amaro de amaro ny taranakao ho tahaka kintana iny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika zay namoron-dranomasina, ary ny taranakao aza vavady ny fahavalony, ary amin'ny taranakao no hitahina firina rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Mazava be mihitsy ny voasoratra. Nino an'Andriamanitra Abrahama ary narany fankatoavana izany finoana tao am'izany. Vokany nanaovan'Andriamanitra fiananana izy fa ho tahina tokoa i Abrahama ary atao manana avenira tsara ny taranany. Ny finoana sy fankatoavana hitan'Andriamanitra teo amin'ny olona no mitondra ny olona ho amin'ny fitahiana sy fanambinana ary mitondra ny olona ihany koa ho amin'ny fiainana tsara fiafara. Manamafy ny mazava-dehibe ny finoana an'Andriamanitra sy ny teniny ary manamafy mazava-dehibe ny fankatoavana ny tompony tantarany Petera. Ndray andro nanarato Petera sy ireo namany fa tsy nahazo na inona zareo, tsy naomby ry zareo rano marina misaotra an'Andriamanitra fa tam'izany no nandalo teo amin'ilay toerana nanaovandry zareo asa fanaratona ny tombo Jesosy, ka afaka nresaka tsara tam Petera sady namporisika azy mba hiverina anarato ndray ny tompo. Ary tsy hoe namporisi ny tompo hiverina anarato fotsiny ny Petera, fa namitsoran Jesosy teny mihitsy izy tam'izany, nambarany tombo Jesosy fa raha makato azy Petera, makato zay lazainy Jesosy dia azo-trondro be de be ry zareo. Tam voalohany aloha nambara Petera tam'izany fa efa tena ny kely aina tam fanaratona ry zareo natry ny alina fa tsy nahazo na inona. Fa tokasaina ihany izy anefa avy eo ka nilaza hoe, kanefa no ny teninao de alatsika ny arato. Tokasaina izy satria tsapany fa lay Mesia na le Kristy no miteny amin'io. Ka rehefa natao tokoa zany hoe rehefa niverina na narato araka teny nataony Jesosy Petera sy ireo namany de nazotrony be dehibe mihitsy ry zareo tam'izany. Toy zao indray no voasoratra ny am'izany araka ny hita ao amin'ny Luka 5:17-7. Ary rehefa nitsatra ny teny Jesosy de ozy tamin'ny Simona, mansoany amin'ny lalina de alatsao ny aratonareo azahoana azan-drano. Fa Simona namalaka nanao hoe, tompoko, mandrisy ny alana efa ankelazina eny nefa tsy nahazo na inona, kanefa no teninao de alatsika ny arato. Ary rehefa nataony zany de nahazo azan-drano be dehibe izy ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatrika namany zay te ho amin'ny sambokely hafa mba ho avy anampy azy, de avy ireny ary ny fenony sambokely roa ka efa saiky ny letika. Ary rehefa hitany Simona Petera zany de nekoka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe, tompoko, miala amiko folomeloko ao, fa talanjo nisy zay rehetra teo aminy noho ny aben'ny azan-drano zay azony. Hitanao am'izany ry mpiaino malala fa ny finoana an'Andriamanitra arana fankatoavana ny teny de mitondra fiainan'ny olona ho amin'ny fitahina magaga.
tsy ireo tantara ireo ihany anefa no manamarina fa mitondra fiainan'ny olona ho amin'ny fitaina magaga ny finoana raha afaka ataovana fa tena maro be mihitsy. Tompoko efa manisaka taona 2024 isika amin'izao ora itenenako izao, de hoy iaho hoe tianana fiainana miavaka sy voatavy ianao mandritra ty taona 2024 ity, possible hitondranao amin'izany mantsy ny Tompo Andriamanitra raha ohatra ka mandray tsara ny teniny ianao. Marina fa efa miaina ao anatin'ny fahasarotana izao tontolo izao, anisan'izany isika eto Madagasikara. Efa tanteraka tokoa ny voalasan'ny Paoly Apôstôly 2000 taona lasa izay. Fa izao azon'Andriamanitra vana foana ny olona, de reo olona efa tonga ao amin'Andriamanitra tokoa amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy. Amafisiko aminareo indray le efa nambarako tery aloha, miverena amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy sy ny sorona nataony teo amin'ny hazo fijaliana. Aoka anana finoanany amin'ireo teny voalazan'Andriamanitra ao anaty baiboly ianao, kanto avy izany. Jereo ny nataony Abrahama sy ry Petera, nanao ahoana fiafaran'ny fiainana rehefa tao amin'ny finoana an'Andriamanitra sy ny teny nataon'Andriamanitra ary ny fankataovana zany, nanao ahoana fiafarana, voatary zareo. Afaka ny tonga tahaka izany isika amin'izao taona 2024 izao. Eno tsara ihany koa ity teny nataon'Andriamanitra ity, teny voalazany ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 20:2 sy ny 2 hoy ny baiboly, raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina naraka ny didiny rehetra zay andidiko anao anio, dia sandratra Jehovah Andriamanitra ao ho ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra zao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ry mpiaino malala, miverena amin'Andriamanitra le nahary an'izao rehetra zao ianao, fa izany no mahasoa anao mpanaraka an'izao fandarana izao. Ekeo Jesosy ay nomen'Andriamanitra atsika, ekeo ho tomponao sy mpamonjy anao Jesosy, ary metoerana anatinao izy. Minoa lay asa famonjena sy lay asa fanavotana nataonao antsika zanak'olombelona teo ambony hazo fijaliana ianao. Ekeo sy ankatoava avokoa ireo teny efa nambarana tamintsika zay voalaza ao anatin'ny baiboly, fa lalana mahavoavonjy ny fanahintsika sady lalana mitondra antsika ho amin'ny fiainana voata sy ny fiainana ambinina amin'ny taona 2024 ity zany. Manana finoana fa hitondrana ho amin'ny fiainana mamy sy tsara ny Tompo Andriamanitra amin'izao taona vaovao zao. Dia ranonay Tompo, ho famaranako ny afatra de mbola anao vavako anareo ao, anao vavako anareo izay mbola ao anatin'ny aretinao, anao vavako anareo izay mbola ao anatin'ny olany anko ao, manana finoana fa hiasa amin'ny alala vavaka ataoko ny Tompo mba ho tanteraka famonjena anareo. Mialoha zany anefa dia mbola manentana anareo hatrany ao ny hamonjy ny fotoana fanompona an'Andriamanitra zay atao le fiangonana refi andro rakely isky ny alahady, misy fidiriny 5 ny andro alahady amin'ny 9 ora, amin'ny 7 ora, amin'ny 10 ora, amin'ny 12 ora ary amin'ny 2 ora, ka zay mety aminao no vonjenao amin'ireo orany fotoana ireo. Ny toerana refi andro rakely. Zay zany ny afatra netiko anareo tamin'ity androandroany ity. Avetrany azy de lo vavako anareo ao, ka petra amin'ny fonareo ny tanana. Raha afaka mandoalika anareo de mandoly mihitsy, de ora ao anaty vavaka ataoko ity, hiasa ny herin'Andriamanitra amonjy anareo. Ivavaka asika tompoko. Raha io tsy mitsatra ny misaotra anao zahay, tsy mitsatra ny manome voninahitra anao ihany koa, satria Andriamanitra tsara sy mpanao tsara ianao. Mana programa ho an'ny olonao rehetra zay efa tonga ao aminao amin'ny alana finoana Jesosy ianao amin'ny taona 2024 diavina ity. Koa dia mamindrafo amin'ny olona rehetra anao, mamindrafo amin'ny olona rehetra anao zay rehetra nandre ny teny androany ka mino ny teny mandray an Jesosy, manana Jesosy, vonjena amin'ny anaran'i Jesosy re izy, ho ataon'Andriamanitra manjary sy mety ane ny fiainany. Hositraniko amin'ny anaran'i Jesosy ny marary, ho afako amin'ny herina retina ny olona marary. Misaotra raha io, omenanao dera sy ny hatsara voninahitra anio sy abitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, amen. Zay zany ny afatra tompoko, ka dia mametraka mandram-piona veloma tompoko.